Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro raha nandeha nitsangatsangana tany tendrombohitra mangina tany ty zazalahy kely sy ny rainy, dia nenjera tapoka ilay zazalahy kely ka nikikika mafy hoe kay! Akory anefa ny atairan'ilay zazalahy kely rehefa nandre feo nanaraka avy tany anaty tendrombohitra tany, nanao ihany koa hoe kay! Noho ny fahatairan'ilay zazalahy kely sy ny fahalianany ihany koa, dia hoy indray izy hoe fa izy ianao azafady. Dia hoy indray ilay feo namaly azy hoe fa izy ianao azafady. Dia tezitra soreny ery ilay zazalahy kely nandre izany ka novaliany indray ilay feo hoe sary tahotra tsy. Nefa dia eny indray ilay feo namaly azy hoe sary tahotra tsy. Dia nijeren'ilay zazalahy kely ny rainy ka hoy izy hoe dado, fa nahoana izy ny manao izany? Fa misy inona ry dada? Dia nitsika ilay rainy ary namaly anjanany hoe eno tsara ny anake. Dia nitabataba mafy ilay rainy sady nitodika tany amin'ny tendrombohitra afaka nanao hoe mankasitraka anao ah. Dia namaly azy koa ilay feo hoe mankasitraka anao ah. Dia niteny indray ny rainy noho ny aveo hoe mpandresy tokoa ianao. Dia hoy indray ilay feo namaly azy hoe mpandresy tokoa ianao. Gaga ilay zazalahy kely nare izany, saingy tsy mbola hainy ny dikan'izany rehetra izany. Avy eo dia nazavain'ilay rainy tamin'ny zanany lary fa izany no atao hoe ako. Ako no iantsony izany. Ny ako ilay rainy dia azo ampitahina amin'ny fiainana ihany koa. Mamerina aminao izay nambaranao sy ny teneninao ary nataonao taminy ihany izy. Ny fiainantsika mantsy dia taratra izay fanaontsika ihany. Ka raha te azo fitiavana avy amin'ny hafa ianao dia ny fonao aloha no amboary ary feno fitiavana. Raha tianao ahomby ireo miaraka aminao dia ianao aloha no mieza voalohany hanao izany. Tsarovy ary fa izay omenao ny fiainanao ihany no averiny aminao. Izao indrindra no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny toriteny 10, ny 9 sy ny 10. Izay miady lavaka no latsakao, ary izay mandrava fefy vato no kekeriny mianarana. Izay manovoka vato dia aratrany, ary izay mamaky azo no voany. Manamafy izany ihany koa ny voalazan'ny Lioka 9:9 ny 2:30. Arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofazamalaina fatomotrany andro izao. Dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho antsika ankizy indray isika rakizy fotoana fo ihany no anasananao amin'izany iainy tantara izay efa nomanina mba hanovozana fahendrena sy lesona tena mahasoa. Menofinaritra ary o.
mieritreritra tsara amin'ny sisa. Tantara nosoratany anitra ny Irina Arivony, andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra ary Naharitina. Fa maninona ianao no tohotry ny hafahafa izany ry nanoa? Efa 3 andro izay ianao ny voamarika ohatry ny malaheloelo izany. Toa tsy miteniteny fa ohatry ny varim-bariana. Fa maninona ianao e? Ka misy zavatra mahasosotra fotsiny ry neny ah. Fa inona nefa izany e? Mankarary anie io mitazona lahelo elabe io e. Tsy mahasalama fa harary fo eo ianao amin'ny farany. Ary so dia marary ianao fa tsy miteny. Marary ave dia tsy hiteny amin'eny e. Fa ahoana e? Misy inona? Ao ary fa ho tantaraiko amin'eny e. Fa tsy tezitra nefiny eny ah. Tsy fantatra akory izay olazainao ko inona no tokony hatezitra ka? Eny ary neny ah. Ao fa tantaraiko. Tantarao ary. Mba handraso ary nanoa rehefa andeha hianatra rariva fa tsy tafaraka mody tsika rehefa avy eo ah. Mety ho tara kely ah rehefa mirava zao maraina satria mbola anjaranay manadio trano. Dia tsy miandrendria zany rehefa mirava rehefa avy eo ah. Tonga dia ndana mody fa mety taraiky be za vao miala ty. Tsy maninona fa andrasako zany ndry rehefa hianatra rariva. Tandre misotara fa bedy mihitsy rehefa tara. Sady mainy andro ny lohako rehefa hely ndry fa tena mafana be koa le andro. Eno tsy tara zany ah. Rariva zany nanoa ah. Rariva zany koa. Dia inona mampalahelo amin'izany resaka izany ka? Sa tsy nandrasanao izy tamin'ilay fotoana fanaovanareo? Niandry amin'ny pako mihitsy ah. Dia niaraka nakany am-pianarana mihitsy izay. Ka maninona e? Misy inona? Mbola tsy tapitra angeriny eny le izy e. Ka tohizo ary e. Andeha akamaloketsy aloha fa tena mainy andro be ny lohako. Hoay! I pako ve ty? Izy ve iny? Efa nandeha mafy be mihitsy aho so dia tara. Dray zany tara andry. Tena saika tsy fantatro ah. Fa ahoana? Manahoana nanoa? Manahoana ndry raha matoky kely ohatrany devoly. Tena ohatrany devoly mihitsy eo fijeriko andry ah. Ay, fanga tena ratsy be za. Ka ny solomaso ndry ane mainty be loatra e. Ngako ndry nandoko tare. Jerety izy mitakosina be mihitsy. Dia tena gaga saika tsy fantatro mihitsy ndry raha tsy efa nitsika. Ndao ary fatary. Ndao? Tena hitako ohatry nalahelo be mihitsy nge paka ry neny e. Ka zany kosa ny teneninao taminy ko aiza izy ny tsy alahelo? Ratsy be angeza ny ampitoviana amin'ny devoly izany ry nanoa e. Dia zany no... Tsy misy hevitra izany fa mandehana ianao mankany amin'ny paky. Zao dia zao. Mandehana ianao mifona aminy. Enao mihitsy ny diso dia mila mandehany aminy. Ka zangery neny efa mifona tamin'i Jesosy. Eny e. Efa mifona tamin'i Jesosy ianao.
tsara zany saingy tsy ampy zay mahatonga anao malahelo lavoatran'io mila mandeha any amin'le olona nanaovana fahadosoana ianao eny ararineny a andeany ampaky aho zany zay mihitsy za angerineny tsy nahita toro mihitsy ny eritreritra n'izany rehetrarehetra zany e hitanao zany fa sao mialohan'ny andehananao any dia noho kely ary zanako tompoko zao ry nanoa ny fitenenana fehezanteny kely ray na teny kely ray ny tenenina tsy ampiheverana dia mahatonga alahelo sy fahatezerana ho an'ny olona ray tena mariny zany ka tandremy tsara misisa rehefa miteny aleo tsy miteny toy izay miteniteny foana mampalahelo olona hafa eniny a nandray lesona mihitsy androany tena tsara zany eritreritra tsara am'sisa vo miteny misaotra neny andeha hifonany amin'ny paky namako azandry neny mandeha anaingana saotra trarivany manaova kanjo mafana tsara ianao eny tompoko zao rakizy andehantsika hiaraka ndray lesona avy amin'izany tantara izany oka sika hieritreritra tsara alohan'ny tenenana manomboka izao fa sao dia manao mampalahelo ny namantsika raha teny somary sarotra no tenenina dia aleo mangina kely aloha indrindra fa hiteny eo mason'ny olona marobe dia mivavaka mangina amin'i Jesosy rakizy ny tsara indrindra alohan'ny tenenana amin'izay tsy miteniteny foana tena afaka manampy ianao amin'izay tokony ho teneninao Jesosy izany dia mandra-peona amin'ny manaraka indray ary Fusa sini kita lama Keni kita kami sai Tidak boleh Fana supiara miasa Alang boleh Toperi maina yani kyoni Pai boleh Yuntazani lai Jesusi tena uri Yadwana AWR zay lay monjany fanantinana
iza ifirifiry ramaratrano ny vava ny fosafosa sy ny kitakitalava miteliza teny soa mampahely anasitrana ireny iarapery fitsikinampomagina nosedra miady fiainana zay mety mankala tsarovy fatony antsiny lela mila fitandremana tandremo fa mety andratra ny tena sy andratra namana tsaroviko favanakitrangoky tenisiasa sayaka nadenitsa traireo nasoloky samihitsa tranana AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena fifaliana ho an'ny mpiaramianatra ny ten'andriamanitra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ny miarabanao mpanaraka ny fandarana vokariny feo fanantenana milohan'ny hanokafantsika ny ten'andriamanitra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko raha izay ny an-danitro ho amasina ny any anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany taky ny any an-danitra misaotranao izay satria nomenao fahafahana miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao angatahanay ny famelan-keloka feno avy aminao ny fanazavan-tsaina feno avy amin'ny fanahinao masina atakaranay izay tianao ambaro ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. manasanao hamaky avetrany izay voalaza ao amin'ny Zakaria 4 ka ny 9. Zakaria 4:9 izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabela tsy amikery na mpahatanjahana fa mifanahiko hoy Jehova tompony maro. Ahoana hoe tsy amikery na mpahatanjahana fa mifanahiko hoy Jehova tompony maro. Mipetraka ny fanontaniana, inona ary ny tiany Jehova lazaina amin'izany? Satria irantsika malala fa samy ilana hery sy tanjaka daholo ny zavatra atao rehetra, indrindra fa raha ady no hatrehina. Matetika aza no lalovantsika na ataontsika tsy anjery fotsiny io teny nataon'i Jehova io, indrindra rehefa misy asa heverintsika fa mety ho vitany herintsika sy ny fahaizantsika ary ny volantsika. Ho azontsika tsara kosa nefa ny hevitra izany torohevitra izany rehefa miatrika toe-javatra tsy hahafahantsika mahita vahaolana amin'ny herintsika intsony isika. Tsy amkerina amin'ny fahatanjahana fa mifanahiko Jehova tompony maro. Zao no oka hotsaroantsika mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, mandray anjara tsy ankiato amin'ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy ny tsirairay amintsika amin'ny fotoana rehetra, na tsapanao zany na tsia, ary tsara ny mampatsiaro an'izany eto. Ny afetseny Satana mantsy ataon'izay tsy ahitanao azy mivantany mba hamora ny fitaka ataony antsika. Amin'ny segondra sy ny minitra tsirairay dia mety ho fitaovana ampiasain'ny ratsy na ho ampiasain'ny tsara, na izaho na ianao, eo amin'ny fiainantsika manokana, na eo amin'ny fiainan'ny hafa, na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, na eo amin'ny fiainan'ny firenena. Isaky ny segondra sy ny minitra dia mpandresy ianao na resy. Tsy ady tsotra ny ady atrehintsika ry havana, fa ady mahery vaika lavitra noho ny ady ampiasana fitaovam-piadiana nokleary aza, satria hery tsy hita maso ireo hery anankiroa izay manosika antsika hiandany amin'ny tsara na amin'ny ratsy
isaky ny segondra hery mahery lavitra no izay mety ho tratry ny saintsika. Mahery Andriamanitra ary afaka mampandresy ianao saingy tsy mitsabaka amin'ny safidiko sy ny safidinao izy ary eo no ifantohany ady. Ka eo anatrehan'izany ady izany dia samy ho resy lahatra isika fa tsy ho vitany hery ranofo izany ady izany. Tsy amikerina amin'ny fahatanjahana ranofo no ahafana mandresy fa mifanahiko ho Jehovah Tomponymaro. Andeha ka ohatra mazava avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika izay ahafahantsika mahatakatra tsara ny fahamarinan'izany teny nataon'i Jehovah izany. Manasanao hanokatra izay voalaza ao amin'ny Pitsara 4:9-12 ka hatramin'ny 4:12 ary araka mamaky an'izany isika. Pitsara 4:9-12 ka hatramin'ny 4:12. Nde tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambanin'ny hazo terebinta teo Ofra izay any Joasy Abiezrita ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famiazam-boaloboka mba ho afeniny amin'ny Midianina. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah momba anao ry lehilahy mahery. Fa io Gideona taminy, indrisy tompoko, raha momba anay Jehovah, nahoana no zoiny zao rehetra zao zahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah? Fa ankehitriny efa nahafohy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanan'ny Midianina. Dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina. Tsy efa naniraka anao va? Fa hoy izy taminy, indrisy Tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase ary izaho no kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Dia hoy Jehovah taminy, omba anao tokoa ka hamely ny Midiana toy ny famely olona iray monjy ianao. Tsara aloha ny alalantsika fa vokatry ny ditra ny zanak'Israely dia navelan'Andriamanitra ho ampahorian'ny Midianina izy ireo. Zao ny voalaza ao amin'ny Pitsara 4:1 milaza an'izany. Pitsara 4:1 ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotry Jehovah ho eo an-tanan'ny Midiana 7 taona izy. Tonga nefa ny fotoana hanafahany Jehovah azy ireo amin'ny saziny. Tamin'ny fotoana tsy nampoizy ny zanak'Israely nanafan'Andriamanitra azy ireo, na tsy nanampohan'izany intsony azy izy ireo. Rehefa miteny Andriamanitra hoe 7 taona ilay sazy dia tsy miova amin'izay efa nolazaina izy, na efa tsy nanampohan'izany famonjena izany tsony azany zanak'Israely noho ny fahoriana mafy loatra nahazo azy ireo. Olona tsy nampoizina ihany koa no ny fidian'Andriamanitra nao an'izany fanafana izany. Ary nanaitra ny Gideona ny tenin'ilay anjely taminy manao hoe Jehovah momba anao ry lehilahy mahery. Eo amin'ny 12 amin'ny Pitsara 4:1 no ahitantsika an'izany. Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery. Dia ovakitsika ny valitenin'ny Gideona izay fiteny fandrentsika koa mivoaka mivava maro rehefa ao anatin'ny fahasairanana lalina. Zao no navaliny an'ilay anjely eo amin'ny 17. Indrisy Tompoko, raha momba anay Jehovah, nahoana no zoiny zao rehetra zao zahay ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nolazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah? Fa ankehitriny efa nahafohy anay mihitsy Jehovah, nanolotra anay eo an-tanan'ny Midianina. Fiteny fandrentsika matetika izany eo ambavan'ny olombelona rehefa latsaka lalina amin'ny fahasairanana izy, mivavaka to tsy misy valiny. Zao anefa hitantsika eto fa tsy misy taratry ny fiekekeloka ao anatin'ny teny nataon'i Gideona na kely azy. Tsy tsapany akory fa vokatry ny ditra ny zanak'Israely ane natonga azy ireo voasazy. Dia nanometsiny an'Andriamanitra indray aza ny nataony. Sa tsy izany ho hitantsika eto? Tsy nahoan'ilay Andriamanitra be famindrapoany efa izany satria efa tonga ny fiam-potoana nolazainy fa hamaranana ny saziny zanak'Israely. Dia nitohizan'ilay anjely ny teniny fa tsy nasiany resaka akory ny fitarainana fandre mahazatra izay nataon'i Gideona. Zao ny vakitsika eo amin'ny 14.
mandehana amin'izao herinao izao ry Gideona ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina tsy efa naniraka anao va aho? Taitry Gideona, tsy maneso avy zany baiko izany e. Dia izao indrindra ny navaliny eo amin'ny 110 fa hoy izy taminy, indrisy tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Ny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, izany kely indrindra miankonany raiko. Ao anatin'ny foko kely indrindra teo anivony zanak'Israely no misy azy, ary mbola ny fianakaviany koa ny mahantra indrindra ao anatin'izany foko izany. Raha amin'ny lojika sy ny fijery maha-olombelona dia tena diso safidy Andriamanitra, tahaka ny maneso any Gideona mihitsy aza. Ry havana, voafetra ny fijery maha-olombelona antsika. Valiteny maneho ny maha-olona voafetra antsika ny valiteny nataony Gideona. Mitombona amin'ny maha-olona azy izany fa tsy mitombona amin'ilay Andriamanitra tsy voafetra. Gideona dia nandrefy ny heriny tamin'izay zava-misy eo ampelantanany hoentiny mandresy. Vola, mety ho fari-pahaizana, mety ho fanohanana manokana, mety ho toerana ambony, mety ho sandro mahery. Zany rehetra izany no nandrefesany heriny, fa tsy tamin'izay mety ho heriny raha manaiky ho ampiasain'Andriamanitra izy. Tao anatin'ny fahosana tamin'ny lafiny rehetra mihitsy nge Gideona eto e. Kanefa io mason'Andriamanitra dia ny fahalemeny no ho fahatanjahany amin'ity ady atao amin'ny Midiana ity. Satria nahoana hoy ianao? Satria mila hery ivelany hery maha-olombelona ny zanak'Israely vo afaka haresin'ny Midiana. Ka tsy maneso azy velively Jehova raha miteny taminy hoe Jehova mombanao ry lehilahy mahery. Satria ao anatin'ny toe-javatra izay ahatonga azy hiantehitra 100 isan-jato amin'Andriamanitra izy, ary izay no ahatonga azy ho lehilahy mahery. Tao anatin'ny tsy fananany ninninina mihitsy Gideona natsoin'Andriamanitra ho mpitarika ny fanafahana ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny Midianina. Ny fahatsapany Gideona ho marefo tanteraka tahaka an'izany dia ahavoatery azy hiantehitra 100 isan-jato amin'Andriamanitra, ary izay ny tsy ambaratelo ny fandresena nefa. Izay no antony lazany Jehova tompony maro hoe tsy amin'ny herinareo na amin'ny fahatanjahanareo no ahafahanareo mandresy ny Midianina fa mifanahiko. Lesona mazava ny raisitsika teto tamin'ity anio ity, avy amin'ny tantarany Gideona sy ny niantsoan'Andriamanitra azy hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fampijalian'ny Midianina. Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny fanapaha-kevitra nataony. Rehefa 7 taona dia 7 taona. Rehefa tapitra ny 7 taona dia tsy nisy mahasakana ny famonjen'Andriamanitra na dia ny tsy finoana nasehony zanak'Israely azy. Manaraka izany dia izao, tsy azontsika ferana amin'ny fahafahamanao na ny hery eo ampelantanantsika ny fahafahamanao sy ny herin'Andriamanitra rehefa hamonjy antsika izy, rehefa hanafaka antsika izy, rehefa hamita ny asa fitoriana ny filazantsara na ny rahany antsika izy eo ambany fahefany fa tsy eo ambany fahefan'olombelona. Ny olona vonina ny antehitra feno amin'Andriamanitra no ampiasainy hamita iraka manokana tahaka ny Gideona, satria tsy vita ny hery maha-olombelona zany iraka izany. Ary aza miteny hoe zinona moa no afaka manao an'izany asa izany? Zaho izay mahantra tsy nahita fianarany ity ve? Izany fahalemenao izany mihitsy no hanampy ianao hiantehitra amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny iraka ampanaoviny ianao. Mino aho fa azontsika ny hevitra ilay hoe tsy amikery na amin'ny fahatanjahana fa mifanahiko hoy Jehova tompony maro. Ho fanandramana velona eo amin'ny fiainantsika tsirairay any izany. Amen. Jacqueline Zava miafina riraikyo Rani fitantananao Satrireo zava-tsarotra mandreraka ny saikyo De avelanao iseo faovanao refavie Zava miafina
riraiko raha ny fitantananao satria ireo zavatsarotra mandreraka ny saiko dia avelanao iseo faovanao rehefavyeo ka reolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga dia anao ampitovina fifalina faholina leo mangilina ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg urambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dia mbola tiako reny manambara ary manamafy tseso no aro sielatra toky mivelatra urambaratra mifafy tafiotra sy tselatra dia mbola tiako reny manambara ary manamafy tseso no aro sielatra toky mivelatra ka reolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga dia anao ampitovina fifalina faholina leo mangilina ka reolana rehetra mitranga lokondanitra mainty tsy manga dia anao ampitovina fifalina faholina leo mangilina aleo mangilina tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana falimiraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana manokana natokana ao antsika tanora ity kanefa koa ankafiziny ray aman-dreny maro miaraka aminao ny zokinao Elion Andrea Mitanso manana vahiny mpiara-miasa isika izay hitondra vaovao mahafaly ho antsika rehetra izay voafatotry ny zava-mahadomelona kanefa te hiala amin'izany ny anaranao namana Razafindrokoto Andretsimrodo Kristian antsony olona ho koa hoe dodo ho an'ny olona tena akaiky rodo ho an'ny mpiara-miasa sy manodididina ary Kristian ho an'ny sarababe bahoaka mety etsonanao daholo zany reo namana dodo anarana daholo reo anarana ya i dodo moa zany ana Kristian dia tanora niaraka hatry mbola kely zahay dia nafinaritra fa tafahoana indray ary manana zavatra tsara zay zarenantsika mpiaino izy inona ary no entinao namana Kristian zavatra tsotra sady atao hoe tsotra ve fa manana ny lanjany angambany dia
momba ny fidoroana zava-mahadomelona izy io a de zavatra fomba tsotra nefa mahomby ary mandritra ny adiny roa monja de tsy tia tsy fofona sigara intsony lay olona na tsy tia toka intsony lay olona tsy tia rongony ary tsy tia paraky. Averiko kely raha azoko tsara le zavatra ataonao zany a miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao a de fanampiana ireo olona voafatotry ny zava-mahadomelona paraky sigara rongony toka kanefa te hiala am'izany de ao anatin'ny adiny roa monja ny fotoana ilaina zany a ahafahana manampy an'le olona de adiny roa monja de afaka fangamba kosa olona zay efa vonina ny te hiala zany le izy a zay indrindra mariako eto fa ho an'ny olona zay fa nanapa-kevitra ny hiala no azotsika ampiana ho an'ny olona zay tsy mbola tapa-kevitra kosa de afaka manohy izy aloha ny fanaony onoa efa nisy ve ny fahombiazana zay hitanareo teo amin'ny fanaovana an'izay asa izay afaka mijoro vavolombelona venao raha ny fahombiazana aloha anisan'ny nahitana fahombiazana betsaka indrindra sy avo indrindra ity fomba nampiasana ity satria mahita hatrany amin'ny 590 isanjaton'ireo zay niala no afaka zany hoe 590 isanjaton'ireo olona zay te hiala am'le fatotry ny zava-mahadomelona zany a ka nanantona anareo a de afaka tam'izay fomba ampiasainareo zay afaka tanteraka misy amin'izy ireny aza efa nalany 4 paquet na sigara isan'andro fa nafoiny hatreo ny sigara ahoana ny fomba isehoany zany eo amin'ny olona anankiray zay lasa mahafoy an'le izy aorinan'le adiny roa tonga de hita eo no eo ihany zany eo no eo ihany zany hoe misy poinkitihana ao anaty sofina ao ivelan'ny sofina de any amin'ny tongotra avy eo a tsapaina testena ozytsika ozy ny vazaha ilay sigara dia rehefa vita ny testa na io fofo sigara io aza atosony lavitra be ry amin'ny anary fa tsy teny fofona sigara foiny eo tsony izy mety misy mietreritra amin'ny mpiainao-tsika hoe fomba majika ve zany sientifika ve zany sa inona le izy io a dia fanambarana méthode maromaro misy ny tandrefana misy ny tatsinanana misy ny planina 5 andro zay efa fanaontsika adventiste hatra zay nakambana izy ireo ary efa nitambatra ireo a de nahitana zay vokatra zay inona ary loha zany ny tsara ho fantatra amin'n'tian'io ety ny zavatra tiako ampitaina amin'ny mpiainao-tsika aloha androany a dia hoanao zay vonina nanapa-kevitra fa te hijanona amin'ny fifoana sigara fisotroana toka finanana paraky ary ny fifoana rongony natahoanao zao fandaharan'izao tapao ny hevitra ao fa vonina anampy anao zahay anampy anao amin'ny herinay rehetra tena asa masina be le asanareo namana Kristian lasa ny saiko eto hoe inona ny antony mahatonga ny olona anankiray a na tanora izy na lehibe izy a tafiditra amin'ny zava-mahadomelona izy io a tsy de hoe ditra na tafiditra ilay olona tao na adalàna fa fandrika ary amin'ny mahafandrika azy zay a mety hotratrany fandrika io na ianao miaino a io na izaza ao miteny zao azy mety hotratra ao noho izany a mila fantatsika hoe ahoana no fomba atao rehefa tratrany fandrika ny olona ray fa mialohan'izay aloha hoe inona le fandrika azo lazaina ve ny karazana fandrika mety mahatonga an'le olona ho voafandrika ny fandrika ao anatin'le izy a de misy andreto zavatra anakoro reto misy ny atao hoe lavage de cerveau ao anatin'ny fidorohana zava-mahadomelona tena le hoe fanasana tsy do mihitsy na hoe matrakazy ozy ny vazaha matrakazy médiatique ohatra publicité ohatra dokam-barotra zany dokam-barotra de misy koa ny atao hoe illusion ozy ny vazaha na
mazia otsika malaza azy tsotsotra kokoa satria misy mazia ataon'lay zava-matomelonao mahatonga anao tavela ao anatin'lay fidorohany ahoana ny fomba isehony zany hiditra amin'ny lafiny voalohany aloha ny atao hoe matrakazy de tsotra be aka ohatra anankiray ataoko hoe artista zany angamba de amin'ny artista zay mamoaka hira fa hira faran'zay tsy misy dikany no voakako de mangataka eo amin'ilay fampelizam-peo aho hoe iny mba le fasikely hirako maraina mandraparivan'ny andro na averimberina matetika avery matetetika indray andro any ianao na tianao na tsy tianao mampirina trano na mafabirao ianao isioka ninira iny na de tsy tianao azy inira iny ia tena mariny zany ary ndraindray ny hira renao farany no entinao matory aza zay indrindra hira efa miverimberina zay zany efa effet psychologique zany izy effet psychologique zay zay ny lafiny anankiray de sahala am'zay no ataony sigary io hoe misy publicité ataony amin'ny sigary sahala amin'ny marla boro de olona vehivavy tsara tare mahafinaritra be no avoakany eo mifoka an'le sigary de mamoaka an'le setroko anako boribory sy hoaniny reny de izy anao hoe andray mahafinaritra be izy zany misy makany amin'ny dokotera ianao any amin'ny médecin chef any amin'ny hôpitaly mifoka sigary médecin chef reny rehetra reny de matrakazy daholo makany ampianarana ianao ny mpampianatra mifoka sigary de irendavarangany ary izy mifoka sigary de izy anao hoe tena mahafinaritra am jereny ty zavary ty reny zany anao atao matrakazy rehefa amle dafaperako anatin'ny saitsika reny de tonga ny fotoanany adolescence avy anao anandrana hoe mba anandrana kely anankiray hoe zay le fandrika iny le fandrika iny le fanandramana kely tizy anankiray iny raha azavaina amin'ny fombava zany ho antsika zay mpiaino any ambany vohitra any indrindrandrindra le dokam-barotra amin'ny endriny samihafa zany le matrakazy miverimberina le izy zay mamatrakazy azy mety mandeha amin'ny radio mety mandeha amin'ny alalan'ny télévision mety namana koa manao azy na olona manana ny maizy azy eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tahaka ny mpampianatra na ny dokotera na ny olona akaiky anao de voasarika anao anandrana zay de zay zany mahavoafandrika an'ilay olona anankiray de tafiditra izy mety koa le antsoina amin'ny teny vahiny hoe pression des amis fanereny namana tsy fanerena mivantana fa fanerena kolaka namako rehetra ny ampianarana na ny mpiara-miasa amiko mifoka daoly de manjary atakatahandralahy raha tsy manao taka ny ataony karazana matrakazy amin'ny fomba hafa zany dokam-barotra amin'ny fomba hafa miendrika fanerena zany rehetrarehetra zany zany mety mahatonga ny olona anankiray tafiditra ao anatin'le fandrika de rehefa tafiditra anatin'le fandrika izy zany zay le andininy voalohany ny andininy faharoa le lazaiko hoe magie teo na illusion rehefa nandray lay tizy voalohany ianao de zay le lazainay hoe nitelina bibidia kely tsara fanahy ao anatinao ao any an-tsaina any fa tsy tena hoe misy le bibikely fa any an-tsaina any ohatrany isy nitelina bibikely ara-tsaina any anatinao any io bibikely io ny sakafony nikotina ny sakafony de nikotina moa zany poizina ao anatin'lay sigara ao anatin'le sigara anisan'ny poizina anatin'le sigara anisany maromarony ao fa ao anatin'ny sigara de misy poizina 4 zay manimba fahasalamana avokoa ny 50 amin'ireo de miteraka homamiadana nikotina zany de miasa ahafahanao miankina amin'ilay sigara atrany atrany lasa dépendant zany ianao lasa tsy mahazo aina raha tsy misy an'le izy de zao ny fipetraka le nikotina rehefa nifoka tizy ray voalohany ianao de mikalme anao satria nahazo ny sakafo ny bibikely ny problème ny olona rehetra sa mana problème daholo sa manana olana avokoa ao ny Nicolas ny Frébus ny sakafo andavanandro ny fitaizanan'izy eo daholo totsika hoe amina tsasaky ty trano ty ny avon'lay problème fa ho an'ny mpifoka sigara rehefa tsy mahazo nikotina n'lay bibikely ao anatin'ny kibony ao de manao tapazy izy aiza miakatra midony am plafond le problème de mifoka sigara izy
de miverina am'lohany le problema de mieritreritra izy hoe namako manampy manamamano ny olako ilay sigara rehefa mifoka sigara de afaka mifantoka amin'ny asa koa any ampiasana ianao zany a miasa ianao ampiasanao a de nona le bibikely de avy aiza de midona amin'ny plafond le problème anao foka sigara anao de ohatrany hoe mahay mifantoka ianao rehefa avy mifoka sigara nefa fandrika zany zay mahafandrika azy de zay koa ny fety rehetra sany rehefa mamonjy mariazy ianao mifoka sigara alohany anomboan'ny afindrafindrao de mivoaka dao ny mifoka sigara aloha tsisy fety mandeha miaingy eo raha tsy voky aloha zahay de miaingy aizao de tonga ndray le mifoka sigara vitany mahazo doziny izy de matory de manao fety ampilaminana ianao de ohatrohatry zay zany ny fandehan'le fandrika leo magie zany hoe maka ny toerany mahanamanao azy izy ohatrany hoe verinao namanao izy zany de tsy mahafoy azy ianao satria raha tsy misy azy ianao dia tsy mahazo aina ary tsy misy ninona mandeha njara ataonao zany hoe tsy marina zany le hoe mararya raha tsy mifoka tampoka na koa hoe tsy zavatra mety ho vitako zany hoe karazana lasa mivadika ao areti-tsaina mihitsy zany le izy ny sigara de tsy mbola voaporofo fa raha tsiantifika fa mahasitrana aretinandoha na mahasitrana koaka na mitsabo ny aretina hafa zay mamely anao satria tsy mbola nisy manapahaizana afaka nanaporofo fa fanafody ny sigara dikan'izay zany tsisy fomba hahafana manamarina ny antony foana sigara afa-tsy zay fandrika izay fahazarany ratsy zay de lasa miankindoha aminy ianao de tsy manaiky izy raha tsy miaraka amin'ny foana ianao vao mavita zavatra zay raha azoko tsara zay indrindra le izy zay zany mahafandrika ilay fidoroana zava-madomelona sahala am'zany ihany koa ny toka ny paraky ny sigara ny rongony fa ny fahasamihafany sigara sy ny rongony fotsiny ny rongony aingampiasa kokoa noho ny sigara zany hoe mandaitra aingana kokoa amin'ny olona anankiray zany no sigara aingana kokoa ny fiasany de zay mahatonga ny olona mamorona sary ao an-tsainy hoe raha zavatra mipita rano amin'ny arabe de lazainy fa reny rano be io fa iveriny fa satria ny sainy zany efa vodona de hafa ny fahitan'ny masony le zavatra hitany fahitany andavanandro raha fitina aloha zay rehetrarehetra zay de inona no azon'olona zay na namana Kristian famitinana azy a tsotra ny miala sigara stoka ary paraky sy rongony fa mila fantatra fotsiny hoe fandrika io fanasana ati-doha io rehefa fantatrao zay de fantatrao milalaka izy roanao hoe aiza zany lalana tokony alehako ary azo ialana zany le izy azo ialana zany le tsy misy fiatraikany ara-pahasalamana mihitsy na kely azy tsy misy na de kely azy fiatraikany tsara ny misy fahasalamana azo no azonao rehefa miala ianao sady salama ianao no afaka mitsitsy ny arabola tsara indrindra fa am'izao andro rehefa miasaritra zao am'lafi ny fitadiavany onao namana Kristian mbola hitony fiarahantsika eto manaraka inona no entinao indray manaraka mahakasika an'izay ny zavatra eto manaraka dia mikasika indray ny amin'ny ireo ankizy zay efa tafiditra tao anatin'ny fidoroana saingy tsy fantatry ny ray aman-dreny de misy vahaolana omena hoantsika zany hoe misy torohevitra alefa afataratsika ny fitondratena n'ilay ankizy afatarana hoe tafiditra tiana tsy satria manafina zareo matetika manafina izy matetika inoko fa na lehibe sika na tanora na ankizy na mpanabe de samy liana amin'ity fandarana manokana fanafahana amin'ny zava-mahadomelona ity ao anatin'ny adiny romonja na de mbola itoy aza ny fandarantsika manaraka dia inoko efa betsaka sahady amintsika mpiaino teazo te hifandray aminao zany de azo ny larana telefona azo no omena ve ny larana telefona azotsika ifampiantsona 034 12 532 93 034 12 532
93 misy laranafa ve 034 68 792 62 034 68 792 62 inoko fa nahasoantsika izay resadresaka fohifohy zay ny rahana tamin'ny namana kristian a dia araroty ny fahafahana mialaingana amin'ity zavatra mamatotra atsika ity sady tsisy ilana azy no miteraka aretina mety hiteraka kansera mandany vola dia misaotra indrindra namana kristian manao mandram-peona vetivety re sika zany a amin'ny manaraka indray mankasitraka tompoko mankasitraka namana ely ao misaotra tompoko teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana miara-misaotra ny raintsika ny an-danitra isika no ny fotoanam-bola omeny hanovozana fahalalana ra-panahy avy eo amin'ny teniny manasanao atratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy hifantoka amin'ireo antsoina hoe endry ny fianarantsika anio hitantsika teo aloha ny mahazava-dehibe ny toetra ho an'izay miandry ny fiavian'i Kristy fanondroany inona ny lanjan'izany ho atsika izay velona amin'ny andro farany manasanao hamaky ampahalianana ny Daniela 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 eo ampamakianareo andinireo dia mario ny tontolo kevitra ny vanim-potoana ary ny toetra mampiavaka ireo antsoina hoe endry ireo andeha arovaka itsika ireo andinireo Daniela 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrin-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary isandro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy ary izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay
ary ny sasany eo amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra, ary izay mamirana ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay doria. Ary ianao ry Daniela dia horoninao ny teny ka asio tombo-kase ny taratasy mandra-piaviny ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Dia nijery aho Daniela ka indro nisy roa hafa koa nitsangana, ny anankiray teo amoron'ny ony ary ny anankiray kosa teroa andafiny. Ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony, mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagan'ireo. Ary ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony dia nanandratra ny tany anakavanana sy ny tany anakavia ho amin'ny lanitra ka reko ny ainina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro. Ary rehefa vita ny fanamontsamotsanana ny herin'ny olo-masina dia ho tanteraka ireo rehetr'ireo. Ary raha nandre izany aho nefa tsy nahafantatra dia hoy izaho, Tompoko, anao ahoana ny hafaran'ireo zavatra ireo? Dia hoy izy, andery Daniela, fa efa voaorina ny teny sady vo hisy tombo-kase mandra-piaviny ny andro farany. Maro no diovina sy ho fotsiana ary ho zahn-toetra, fa ny ratsy fanahy kosa mbola anao ratsy ihany, ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra, fa ny endry no ahafantatra. Nambara tamin'i Daniela fa mieloha kely ny fihevian'i Jesosy, dia isy andro mahory izay tsy mbola nisy toa azy teo amin'ny tantara. Ny Daniela toko 12:7 sy 10 dia manorotsoritra ny toetrany marina sy ny ratsy fanahy mandritra io fotoana io. Mario fa ny ratsy fanahy araka ny vakintsika dia mbola anao ratsy ihany 10, fa ny olo-marina kosa amirapiratra 11, ary azo lazaina fa izany dia noho izy ireo no diovina sy no fotsiana ary no zahn-toetra. Ankoatr'izany tsy ahafantatra ny ratsy fanahy, fa ny olo-marina izay endry kosa no ahafantatra. Ahafantatra inona moa izany? Kajimirindra ve sa matematika sa siansa sa tsikeram-bony? Izao no ambaran'ny Oabolana 1:7. Oabolana 1:7. Ny fatahorana ny Jehova no fiandoham-pahalalana. Ao anatin'io tontolo-kevitra io dia azo inoana fa endry ny endry, satria manana fahalalana ny amin'ireo tranga iseho any amparany sy ny andro fahoriana araka ny fisehoany. Tsy hanapoka azy ireo izany, fa noho ny fandinian'ny tenin'Andriamanitra dia fantany fa tsy maintsy ho avy izany. Ary izao no tena zava-dehibe. Ny fahalalana dia ampy anekeny io fotoan-tsarotra io hamotsy sy hanadio azy ireo, fa ny ratsy fanahy kosa etsakilany dia iziriziry amin'ny fikominy ka hanohy ny faratsiany. Na dia ao anatin'ny tontolo-kevitry ny andro farany aza no nandinitsika ireo andinin'ireo, dia azo adiny fa niara-niditra tamin'ny fahotana sy ny vokany teto an-tany, ny famotsiana sy ny fanadiovana amin'ny alalan'ny fahoriana. Izany hoe, vao nanota ny olona dia tonga koa ny fahoriana. Nandalo tamin'inona moa ireo miakanjo fotsy lava ny an-danitra araka ny naseho an'i Jaona? Andeo vakintsika ny Apokalipsy 7:5. Apokalipsy 7:5. Fa hoy izaho taminy, Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny sasany sy ny fotsiny tamin'ny ranony zanak'ondry. Engany eo anisan'ireo olona ireo isika. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao, manasanao mbola naraka ny toyny ka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.